Tamin'ity taon'ity ny STS dia nikarakara famelabelaran-kevitra. Famelabelaran-kevitra niarana tamin'ny général Désiré Ramakavelo. Ny lohahevitra niraisana dia lohahevitra maneran-tany izy io, izany hoe ny inona no mahavesa-danja ny fifandraisany samy olombelona. Izay zany lohahevitra nisafidiany man'ny fankalazana maneran-tany tamin'ity taon'ity dia izay no nifelabelarana zany nandritran'ity tapany maraina ity dia aorianan'io dia misy ny témoignage izay ataon'ny asa sosialy anankiray navoaka ny STS mahakasika ny hoe nahoana ny setra nataony rehefa vita ny fianarany tato, ahoana ny fomba fidirana amin'ny sehatry ny asa, ohatry ny ahoana izany tena asana travailleur social zany sur terrain zany. Dia izay ny famelabelana, izay ny tapany maraina. Dia ny tapany hariva kosa dia misy ny hoe rencontre sportive na hoe fanatanjahantena zany natao niaraka tamin'ny ny école professionnelle supérieure agricole sy ny STS zany ny équipe rencontre sportive natao. Misy antony manokana ve ny safidiana ny général? Ny antony safidiana azy dia hoe izy ny tena hitanay fa manana izay traike fa melabelatra mahakasika izay fifandraisana aman'olona izay. Dia natomo ny fangatana dia isorana anazy fa nanaiky izy ny fiara-miasa resaka ilay lohahevitra zany. Ao anatin'izay fifandraisana aman'olona izay tena ilaina amin'ny resaka travailleur social izy ohatra. Ya, izay indrindra satria ny asan'ny travailleur social dia miasa eo anivon'ny fiarahamonina, miasa amin'ny olona zany. Travailleur social tsy ohatran'ny hoe dokotera ka misy fitaovana toy ny hoe thermomètre na hoe tsy tsapahana ny thermomètre na zavatra ohatr'izany fa tena le vatany mihitsy no ampiasainy ahafahany mifandray an'ilay olona, miresaka, manao fanohanana moraly, manao an'izay tantsorika rehetrarehetra izay. Dia tena zavatra ilaina lehibe indrindra mihitsy izay hoe famelabelarana izay lohahevitra izay zany amin'ny maha hoe mpiasa sosialy ny mpianatra rehefa ho avy rehefa aoriana kilo zany. Manaona indray ny farisian'ny tanora na ny zatovo hianatra an'izany hoe tena hiditra amin'ny resaka sosialy zany. Ka tamin'ny teo amin'ny 2015 teo tena hita ny fiakarany tanora misehatra miofana zany, vonona hiofana amin'io asa sosialy io satria raha tamin'ny 2015 tany nipiditra taona voalohany tato amin'ny STS teo amin'ny fitopolo teo eo na 20 ary fa nanomboka teo dia niakatra amin'izao fotoana izao efapolo amin'ny zato ny mpiofana hiditra première année atao amin'ny sekoly ary mitombo foana izy io isan-taona. Taloha izahay rentrée iray ny atao zao manao rentrée telo, izany hoe efa manomboka risika amin'ilay asa sosialy ny tanora eto Madagasikara no resahana. Inona avy ilay asa sosialy izay fakaratovina atao amin'ny STS? Ya, misy karazany telo moa zany ny parcours na hoe karazana mpiasa sosialy. Ny voalohany dia ny assistante sociale. Ny assistante sociale io dia olona anankiray manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana tantsorika, fanohanana ara-moraly, ara-psikolojika zany ny tena lalàna azy. Ny faharoa dia misy ny animateur de développement social. Ny animateur indray dia fampandrosoana tontolo ambanivohitra ny tena lalàna azy, fampianarana an'ireny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra efa lehibe ireny na manao hoe alphabétisation, miasa amin'ireo tetikasa fampivoarana hoe projet de développement. Ny fahatelo dia ny éducateur spécialisé na hoe ny mpanabe voatokana. Mpanabe voatokana dia toy ny mpanabe rehetra any manabe izy fa amin'ny olona voatokana, ohatra olona manana fahasemana ara-tsaina na ara-batana, ahoana ny fampianarana an'izy ireny, ahoana fomba hifandraisana anazy, ahoana ny fampidirana anazy eo anivon'ny fiarahamonina zany. Manaona kosa ny fomba hidirana ao amin'ny STS? Fomba hidirana amin'ny STS dia raha andrato fianarana ato zany dia fepetra anankitelo ihany. Ny voalohany dia mila feno 20 taona ilay mpiadina dia tsy mihoatra ny 5 taona. Ny faharoa dia mila manana mari-pahaizana baccalauréat tsy mifidy série. Dia ny fahatelo dia afaka amin'ilay test de sélection na hoe fitsapam-pahaizana ambava izy io sy antsoratra zany.